Sa tsy nisy vato azo tamin'izany faritra zany ka rehefa tonga ny fanendrena gouvernemanta dia tsy niavina ny zanaky ny faritra. Misy mpanome baiko ao amin'ny fitondrana io. Za tsy mikefitra intsony amin'ity le resaka hoe équilibre régional ity. Tsy manaja ny fifandanjana isa-paritra na ny équilibre régional ny gouvernemanta tantanany Tsay Christian hoy ny solombavam-bahoaka teo aloha Kéron Idéalson. Misy faritra maromaro eto Madagasikara no adino na ihany koa tsy ndrarahina mihitsy ka lasa tsy misy solotena, tsy misy tompon'andraikitra voatendry avy amin'ireo faritra ireo ao anatin'ny gouvernemanta na dia ray monja aza tamin'ny fanendrenareo minisitra ny alakamisy lasa teo. Ity gouvernemanta ity no mbola nasahy tsy nanaja ny fomba mampanao teto Madagasikara voalohany ka tsy mametraka ny fifandanjana isa-paritra eo amin'ny fizarana andraikitra. Misy faritra 13 eto Madagasikara, miisa 7 ireo minisitra voatendry ho mpikambana ao amin'ny gouvernemanta ary 13 ireo minisitra ireo dia avy eto Antananarivo avokoa. Tafiditra ao anatin'ireo faritra tsy manana soloteny ireo ny faritra Atsimo Andrefana, ny faritra Imenabe, ny faritra Atsimo Atsinanana kanefa faritra manana ny lanjany eo amin'ny tantaran'i Madagasikara hoy Kéron Idéalson. Manaja ny atao hoe fifandanjana amin'ireo andraikitra tokony sahaniny zanaky ny faritra, any atao hoe équilibre régional. Zay lazaiko hoe tena no hitsakitsahina, tena no zibazimbaina, tena lambanina misy faritra dia tena no hoe noadinona mihitsy. Tsy hoe akory rehefa azo ny fahefana avy amin'ny vahoaka dia atao amin'izay tiavana azy, fa tokony hajaina ny tantaram-pirenena, hajaina ny fomba ampanao misy eto amin'ity firenena ity, ny tantaran'ity firenena ity. Raisina ohatra amin'ity fanendrena ity dia tena misy faritra no adinona, no ezahina tena natao tsy misy, toy ny faritra Atsimo Andrefana, faritra Imenabe, faritry ny Atsimo Atsinanana. Zay aloha ny fantatra. Raisiko ny faritra Atsimo Andrefana, izany no faritra lehibe indrindra eto a Madagasikara. Manana district 112 faran'izay lehibe indrindra amin'ireo faritra ary renivohim-paritra. Dia tena hoe tsisy tompon'andraikitra voatendry ao anivon'io gouvernemanta io anatin'io gouvernemanta io. Ohatr'izany koa faritra Menabe, faritra Atsimo Atsinanana, sasany moa tsy dia mbola voajeriko tsara. Manamafy hatrany Kéron Idéalson fa voasimbazimba tanteraka ny rafitra républicaine no io tsy fametrahana ny équilibre régional io na fifandanjana isa-paritra. Tsy afaka ny solotenan'ny faritra ray mihitsy ny faritra iray hafa amin'ny fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny gouvernemanta satria samy manana ny filany avy ny faritra tsirairay hoy hatrany i Kéron Idéalson. Jimbaina ny tena hoe rafitra républicaine amin'izany resaka atao hoe équilibre régional zany. Tsy dia pisipitely io, atao fady io, fa raisiko adidy sy andraikitra amin'ny mahazanaka malagasy amin'ny maha avy any amin'ny faritra Atsimo Andrefana ambarana Madagasikara. Ny fandraisana fanapahan-kevitra eo anivon'ny gouvernemanta tsy voatery ny olona avy amin'ny tany hafa no mahafantatra ny tena filanjany faritra zany. Ka ilazantsika hoe hafa misy solotena ny faritany zao, ohatra Nosy sy Androy efa mahasolotena ny faritany Tsoliary. Raha ministra ve 30 ny isany dia faritra 13 dia sarotra ve no manome ministra isa-tsokajiny avy isaky ny faritra. Mampatsiahy ny tenin'ny solombavam-bahoaka Naivo Raoltina tamin'ny volana Desambra 2024 lasa teo ty resaka fifandanjana isa-paritra na équilibre régional ity. Mifanipaka tanteraka mantsy ny fomba fijerin'izy roa lareto satria amin'ny Naivo Raoltina dia tsy tokony hijerena fiaviana ny fanendrena mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta ary tsy ilaina ihany koa ny fifandanjana isa-paritra satria ray ihany ny malagasy hoy Naivo Raoltina. Raha ny fahitany Naivo Raoltina azy manokana zany dia olona azo atokisana
sy tsy mivadibadika ary mahavita manatanteraka ny fandaharana asan'ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina no tokony ho mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta araka ity fanehoan-keviny ity. Za tsy mikevitra intsony amin'ity le resaka hoe équilibre régional ity satria zao misy teny andrianam-pomerina hoe ny ranomasina ny valapariha kozy ilazany zany fa iray ihany malagasy rehetra ary malagasy rehetra zao dia efa mifampivady avokoa ny tikan'izay raha vao miresaka etsika mbola resaka foko resaka foko 700 misy efa miteny roapolo misy indray ny tena 900 dia tsy androso Madagasikara. Za raha nytanenareo rehetrarehetra hoe inona ny fepetra takina amin'olona zay hiara asa filohan'ny Rajoelina dia ny anahako ho ihany akoatra tsy heritreny manokana ny olona tsy mivadibadika dia ny olona azo atokisana zay mavita afaka anatanteraka ny fihinan'ny filoham-pirenena no atao ka natanindra dolariny ao zay ny hita mavita an'io tsisy olanamiko na mierina dolariny io tsisy olanamiko fa ny tsy mety amiko dia ny hoe misy olona tokony azo antoka tokony havita satria place sanatria ohatrany hoe ohatrany tany le toerana eto amintsika dia lasa hoe borinena amin'le izy io. Mety ho anisan'ny antony tsy nametrahana ny fifandanjana isam-paritra io ny zavatra niresahin'ny Roland Ratsiraka solombavam-bahoaka ny Tomasina voalohany mahakasika ny fomba fanendrenan'ireo minisitra ireo. Araka ny nambarany tsinona dia tsy any amin'ny resaka traikefa no olana amin'ireo minisitra ireo fa ao amin'ny fitondrana mihitsy no misy mpanome baiko ka noho izany dia ireo minisitra azo baikoina ihany no azo apetraka eo amin'ny toerana mpikambana ao amin'ny gouvernemanta. Zao ny fanazavan'ny solombavam-bahoaka Roland Ratsiraka an'izany. Misy mpanome baiko ao amin'ny fitondrana io. Mpanome baiko tsy ho an'ny tombontsoa vahoaka malagasy fa mpanome baiko ho an'ny tombontsoa manokana fatatsika zany ary zay ny anisan'ny zavatra hiadivako isan'andro amin'ny mahasolombavam-bahoaka anahy dia mbola miady an'izany ary raha ohatra tsy tafavoaka atsika zany tsy possible tafavoaka Madagasikara raha ohatra le mpanome baiko zany mbola manana lanjany ary zay ny tegna olana ny volany tsy hoe vola tsisy fa jerevo zao faire fond d'entretien routier jerevo fa potika lalana jiaby zavatra tafenerivo tsisy raha manjary lalana RN2 resinao tsisy zavatra manjary RN7 mitovy amin'izany RN4 mitovy ny volana efany mba misy kely ihany ary voakorofona zany tamin'izany ministre ny vaventy dia nanao 0 nidipolna RN2 dikan'izany misy vola kely eo amin'ny 600 milliards d'ariary io zao tsy hita zay popoka dia tsisy manontany mihitsy enkaneka ministre vaovao ankehitriny dia hitondra fanazavana momba an'io 600 milliards d'ariary io. Azo lazaina ho mifandraika amin'ny voalazan'ny Roland Ratsiraka teo ihany ny voalazan'ny Rapevahiny Elie, sekretera jeneralin'ny antoko otrikafo mahakasika ny tsy fananan'ny filoham-pirenena fahefana feno anendry ny olona tokony hiara hiasa aminy. Hita taratra amin'ny fanitrany Madagasikara ankehitriny mantsy fa efa tsy mahomby ny ankabetsahan'ireo minisitra ireo kanefa mbola averimberina eo ihany ka arak'izany dia ny filoha Andry Rajoelina sy ny prime ministre Ntsay Christian mihitsy no olana mahatonga ny zavatra rehetra tsy mandeha eto Madagasikara. Araka ny voalazan'ny Elie Rapevahiny dia baikon'olon-kafa no tanterahina ka lasa sahirana eo amin'ny fahefana. Ny olana mieritreritra fampandrosoa ny Andry Rajoelina nefa izy mihitsy no tsy manana an'ilay fahefana feno ray aloha hanendry ny olona tia miara hiasa aminy sy faharoa lay fahefana hitondra zay politika heverina hitondran'ny firenena mihitsy satria izy mbola matoy izy mieritreritra hoe hametraka secrétaire d'État maromaro dia dikan'izay manamafy an'ilay zavatra efa resahan'ny mpanala-baovao sy ny otrikafo ihany koa hoe na ny akamaroan'ilay mpikambana amin'ny gouvernement ireo raha nge tsy sitrapony ny Andry Rajoelina ny fametrahana azy fa vokatra ilay quota sy ny hoe fisin'ilay super président zany afaka mitsoka ny mafana sy ny mangatsika eto dia manaiky fotsiny i Andry Rajoelina ao anatin'izay satria nisy zavatra ny fanarahana atao ka matoy izy mbola mieritreritra hoe ametraka secrétaire d'État maromaro dia ireny zany no heveriny tena hoe ho olony ka afaka ho baikony
hianatanteraka ny politika izay iveriny itondrany ny faharetany sy ny fireneny ka oza hoe olona filoham-pirenena tsy manana fahefana ve sy premier ministre marionnette izay mihitsy no malaza azy hoe marionnette dia oza hoe sarotra ny andrandra fampandrosoana ao anaty. Amin'ny Constant Ravelson indray dia mafitosika kokoa noho ny filoha Andry Rajoelina ny Premier ministre Antsay Christian ary izay no mahatonga an'ireo sekretera-panjakana 10 izay tokony ho eo ambanin'ny fiadidian'ny Repoblika mbola tsy tafapetraka hatramin'izao. Efa Antsay Christian mihitsy izany izao no azo heverina fa hoe tena filoha mahatosika kokoa ny fandraisana fanapahan-kevitra araka ny voalazan'ny Constant Ravelson. Efa hita mazava tsara amin'izao gouvernemanta izao mantsy ny valiny efa nivarina ankady mihitsy Madagasikara nanaovan'ny filoham-pirenena sy ny Premier ministre azy kanefa mbola naverina ihany ny ankamaroan'ireo ministra efa tsy nahitana vokany. Ny équilibre ao amin'izy ireo lahy Antsay Christian aloha izao no mafitosika. Ny antony a Rajoelina dia velo taraina hoe misivy safolo zao no heverina hoe secrétaire d'État ho atao tao tsy misy afa-tsy anankiray. Io anankiray io olona niara-dia tamin'ny Antsay Christian tamin'ny resaka Chine sy fambolem-bary izay ihany. Izany hoe raha amin'ny fanendrena olona tsy équilibre intsony io. Ny mety ho azo eritreretina aza dia hoe efa Antsay Christian no ho président eo amin'ny hoe mahatsindry sy mahatosika ny fanapahan-kevitra zany. Ity gouvernement ity a dia gouvernement efa namarina ankady milatsaka miantsana foana zay sapany amin'ny fiainam-pirenena sahan'ireo gouvernement reo maro manko no nitazomina mahatonga samy teny an'izay ary eo amin'ny lafiny tena hitoeran'ny ain'ny gouvernement sy ain'ny firenena naveriny daholo. Efa ny filoha Andry Rajoelina sy ny Premier ministre Antsay Christian mihitsy no tsy misy apoaka tsony raha ny hevitry Constant Ravelson efa tapidalaka le mihitsy fa tsy ireo ministra intsony no olana. Efa samy tsy mahita fika ampandrosoana ny Madagasikara tsony izy roa lahy dia Andry Rajoelina sy Antsay Christian zany efa tsy misy hevitra vaovao entina ahafahana mampandroso any Madagasikara hoy Constant Ravelson. Tsy le équipe gouvernementale tsony no resahana fa le régime hoe ny fitondran'ny Rajoelina sy Antsay Christian ahoana ny fomba amaranana an'izay tsisy raorao any tsy misy hirika tsony io efa zay mandat anankiray izay ty fanoroany raha kotiana koa ny tare amin'ny tetezamita tsy misy en-panne de créativité ozy ny vazaha zany hoe tsy mahaforona hevitra ninona tsony fa dia kobakambava fotsiny izao. Izay indray ny video antsika androany. Azadiny manao j'aime sy misabone mankasitraka ny jery hatramin'ny farany dia amin'ny manaraka indray.